voix d'or. Vao tamin'ny hery nanaovany antiry ty ary dia nanipy tsara ny mpijery dia tafiditra tao anatin'ilay hira tena hoe niverina tany amin'ny fahazazana tany ary ohatrany hoe niverina nijery an'ity sary miaina ity indray l'amour brille sous les étoiles na sandratra La voix d'or. Coucou daholinareo tena faly be mihitsy ny afa tonga taty amin'ny finale tsy tonga taty amin'ny finale zay za sy ny temerako raha tsy nisy ampy tsara dia mba tena za mihitsy angambany tena alesan'io ito lavataoro 17 arivo eto dia mampanantena zavatra tsara be tous les deux sous les diamants des étoiles. Quel magique univers. Puis dans cette romantique atmosphère, ça sent mauvais dans l'air. L'amour brille sous les étoiles. Étrange lumière. La terre entière en parfaite harmonie vit un moment royal. Je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avait ce que mes problèmes impossibles, elle sera trop blessée. Quel le secret cache-t-il derrière tant de rancœur? Je sais qu'il sera en exil, règne dans mon cœur. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. Sa lumière bien plus belle l'histoire. L'amour brille sous les étoiles. Étoiles de lumière. S'ils sont frustrés, leur reine ce soir, dans la foule ronde. Si notre ami nous dit au revoir, nous serons sûrement. Nasandratra l'amour brille sous les étoiles ary dia verina namirapiratra indray ity sehatry ny la voix d'or ty tamin'ny rano nasandratra teo andao hitotika eo amin'ny fidy ary isika. Ie misaotra nasandratra za ny zavatra anankiray tena
nanamarika tamin'iny iny rehefa niran'iny ianao a dia ny fihetseham-po zany a tena zay fihetseham-po mahatonga azy mitomany io mantsy zay mahatonga anao mitomany amoniny ianao mitomany aza mitomany fa vita tsara be izy teo ny fihetseham-po ny émotion zany ny azy rehefa mira tena matanjaka be bravo be amin'izay zavatra zay ny zavatra tena ilayntsika rehefa mira dia mahakasika ilay zavatra iray zavatra anankiray zay après teknika kely a nasandratra koa moa tsy fantatro hoe mikohaka ve sa maninona ny feonao efa ohatr'izay foana fa ao anatin'le hira rehetrarehetra nafinaritra be anany tondranao an'izy a tonika tsara dia un moment ianao a zay tsy fantatro hoe iza ny ato ambony ato fa un moment déranger kely ianao dia lasa mijery any misy fotoana za mizapy kely zay nasandratra tsy fantatro oatra mizapy kely izy nefa ny ao anatin'le hira tsara izy a dia avy eo mizapy kely mangala mpijery kely eo tsy fantatro izay jerenao ambony eo izany eo nasandratra le ty ay tatanay kosa ao zay no natonga an'izy ohatrany hoe misy fotoana midéranger kely dia avy eo a ny nasandratra amin'ny resaka sofina mezaka kely sinon prestationnao enjana be nge sotra betsaka za aloha zany dia tena babo amin'ilay timbre mamasipasika mihitsiny satria tena mandona fo be le mikasikasika iny zany aza mitomany riva manjary mitomany koa za dia manjary mifitetaka be le manjamanja nafinaritra be nanaovanao anazy teo le émotion nitondranao anazy zany mahafinaritra foana dia tandremo azavarim-bariana rehefa ambony sena fa mila mifantoka tsara ao anatin'le hira zay zany no conseil kely fa en général nafinaritra nasandratra zay ny tokony hitomany fa tsy ianao hoe tsara be le izy teo hoe zay zao ny tokony hitomany zao fa tsy ianao mihitsiny tena tsara be mihitsy nanaovanao anazy teo ny zavatra anisan'ny tena nahatsara an'le izy le angola ary efa be dia be moa zavatra voatenin-zareo teo fa anapiky kely an'izay fotsiny a ny fametrahanao an'ilay angola efa tena mety be mihitsiny ampiana kely fotsiny tarindrindrina tarenao nisy fotoana tonga dia mafy be dia malefaka be tapaka nefa n'le mélodie malefaka be foana ny angola mila apetraka tsara hoe rehefa miakatra ny feo amin'ny muzika dia miakatra koa ianao dia ohatr'izay fa tena tsara be nataonao teo dia aza mitomany tsony okizay efa vita ataontsika mafimafy zay teak'izay a iverena ny nasandratra ao ambadika ao misaotra ny nasandratra hitanareo amin'izany fa ao anatin'ny fety ny lanonana dia ny fihetseham-po ihany koa dia anisan'ny hoentin'ireo ankizy ireo a ho antsika ato anatin'ny ty prème famaranana ny fifananana la voix d'or ity natural woman izay no hira nentiny ity tovavy ity tany amin'ny prème tany aloha tany a ary andeha ho averiny hokalona ho antsika ho amin'ity androany ity ny avo La voix d'or. Coucou, faly be mihitsy aloha zako a fa tafiakatra teo amin'ny dingana famaranana dia misaotra anareo mpitsara nampiakatra anako dia mirary soa anareo zay mpakafy anako dia ametoky anareo a fa tsy maintsy ataoko tsara io toroko zay. Looking out of the morning rain,
Natiorakoraka ny hevitra amin'ny arena ny avony nampiorakoraka antsika rehetra teo a efa mankay teny be any a tena tao alohan'ny Maria Carré ny kika ohatr'izany fa là je suis merci fa tena moment fort be tamiko le hira tiako be mihitsy ny hiriny a dia niandry zavatra be taminao dia namenao zavatra mihoatra akoatran'le hoe tsara be sy farak'izay tsara sy tsy hitatsoa izay lazaina ny any zavatra tena napiaiky ana teo dia ny assurance anao niditra teo ainao mihitsy ny gérer an'ilay surprise ny surprise be le teo hoe saika ny anjery ianao fa tena vitanao gérer le izy ohatrany hoe tsisy le izy dia nanomboka nira vita hatramin'ny farany a ohatra ny oraka daholo izay rehetrarehetra saika hitsangana fosa sao dia za rero mitsangana eto dia vainina te aninona raha serero mitsangana aneo afa tena tsara be tena mihoatra n'izay ny andrasana rehetrarehetra misaotra tompoko ny eo zany le hoe le hira zany hain'ny avo tsara fa ny tena enjanao anatin'le izy ny tena zavatra ngezo anatin'le izy misy détail kely be da be tena précise tsara mihitsy ny notiny rehetrarehetra ao anatin'le détail kely a raha mila vaniny kely a tsy maintsy mila vaniny kely foana raha mila vaniny kely a dia misy fotoana sasany a tokony mira mafimafy kokoa ny avo amin'ny fotoana sasany fa le nuance anao efa tsara be fa misy ianao a mira feon'ny avo a ny mbola zazakely ihany na dia hoe mahay mira be ary dia zazakely zay a mbola malefadefaka izay feo zay rehefa lehibe ianao dia mety foana izay nuance zay satria mbola zazakely ianao dia misy fotoana sasany a tokony mira mafimafy nefa ataonao malefaka loatra le izy dia sarana tsy henoko za zao mihaino manongila tsofina be izy dia tsy henoko le zavatra sasany ataonao fa sinao tena tena sotra petsaka diva mo aona diva mo eny tiafatsika kely madamo sotra ya diva tokoa ny avo misaotra ny avo a
izay resaka izay moa dia tany anatin'ny prema tany aloha tany no nahitantsika anazy ary dia mbola hoentintsika ny amin'izay diva izay ihany sy ihany amin'izay mozika tena mampiakatra matafiditra antsika rehetrarehetra izay When a man loves a woman, Samuela. La Voix d'Or. Bonjour Taol. Faly be mihitsy ny fa tafakatra final ao anatin'le folo dia misaotra betsaka ny coach izay nikoach ana katraty katrany an-trano dia misaotra betsaka ny dada sy ny ankonkoa nanoana ana dia efa nanolotra zavatra tsara be anareo foana fa androany tena ataoko tsara be mihitsy dia hitanareo eo rehefa avy eo fa ataoko tsara be. Merci. Zay efa nentin'ny teto amintsika iny ary dia nahazo félicitation maro be Samuela tamin'izany
asa nanahoana ny fahitany mpitsara azy indray amin'n'ity famaranana ity. Dia mbola félicitation ihany no azy dao amin'ity farany ity. Merci beaucoup. Fa zao Samuela, tsika mitady finaliste zao. Félicitation be le teo. Félicitation be mihitsy le teo. Fa ama hoe mitady finaliste atsika dia hitako aloha ianao hoe niezaka be tamin'ny expression faciale satria nefa nitenenanao taloha dia nitsikitsiky ianao dia rehefa oina me dia trombotrombotra kely dia tsikitsiky tetray dia mahafinaritra be mijery l'expression faciale. Merci beaucoup. Fa tsy haiko hoe latsaka kely ve ny fifantohana tary amin'ny faraparany alohan'le tena farandrindra eniko latsaka kely fotsiny dia taonina kely tsika tary amin'ny faraparany tary fa mety tsy ampy fifantohana kely fotsiny ve tsy fantako ianao mahavaly an'le izy any an-tsainao any fa tsy hoe valianao eo akory fa en tout cas tena nety le izy tsara le zavatra namenao teo misaotra. Misaotra amin'le prestation Samuela tena mandona tsara le izy ny avy eo a za tsy maintsy mila vaniny kely foana satria zay le izy tena tiako indraindray misy note tenue kely Samuela misy note tazomina kely tokony atao lavalava kely indraindray tapahindry daholo le farany rehetrarehetra ohatra nefa andresantsika kely zay fa tapaka kely foana sinon le hirange tena tsara raha mitaonanao zao mihiran'izany ohatra zany tena tsara be bravo be mihitsy. Merci. Kay matanjaka be mihitsy le tsy mahay tena chapeau Samuela. Za tena nisan'ny impressionné amin'le olona kely manana feo matanjaka be ohatra zany tena za tena amin'ny chapeau. Merci beaucoup. Za tsy mila vany. Ianao tambola kely ve ohatra zany sa? Ohatra zany ve ianao tambola kely sa? Tsy haiko. Tsy nahavita ohatra zany. Tsy nahavita an'izany hatramin'izao tsy mahavita an'izany. Merci Samuela. Merci Samuela. La voix d'or. Efa hitako ihany fa dia mavesatra ny fo andray an'ity micro ty saingy izay moa zany azan'izy telo reto. Ie tena aoka ho tsorona amintsika fa tena mafy ny misafidy an'reto ankizy farany reto dia ohatrany teo mangataka tiaka mafy anazy enina amin'rahavavy. Za tena iangavy manokana anareo mba hitsikiraka izy tena mitsikio fa mendrika loatra nareo tonga teo amin'ny sehatra famaranana io dia mangataka tiaka mafy ho anareo ihany satria tena anatsika tiavatsika samafy be Sonia, tiaka mafy ho an'ny Sonia, tiaka mafy ho an'ny Mariana, tiaka mafy ho an'ny Miaina, tiaka mafy ho an'ny Samuela, tiaka mafy ho an'ny Nasandratra, tiaka mafy ho an'ny Avo. Eny ary hotononina ilay anankiroa miatrika ny tena dingana famaranana fa mba tianay hotononina manokana ny filaharana fahatelo raha sitrakareo dia tena mendrika mitehaka rehetra zay farak'izay vitantsika sy ny orakoraka eo amin'ny laharana fahatelo zany misy azy te hafatsika mafy be. Nasandratra ie mba nitonona manokana Nasandratra izy zany laharana fahatelo tamin'ny La Voix d'Or tamin'ity taona ity. Teo tonona amin'izay ilay roavavy zay anoy ny fananana androany zany hoe izy roa no ifanintsana farany eo ahafantarana ny hoe iza lay tafakatra. nahay be daholo nareo tena sarotra be le nisafidy anareo fa nitafakatra zany dia Samuela
mbola miakatra ihany koa iza ny oetreretinareo mpijery tsy rehako tsara ane miavo Samuela miavo urakoraka tsy misy oatra izany atao amin'ny arenar dia urakoraka ihany koa no isaorantsika ny Sonia Mariana Miaina Nasandatra andao omentsika lalana avy hatrany aloha i Samuela sy ny avo satria dia misy fiomanana lehibe ho ataon'izy miravavy izay ampiady feo ampiady seho sehatra zay rehetrarehetra zao ampiadiana zonan'ity loka lehibe any lavoador ty Kicking me out, got my hands spinning. No, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know that it's me, but I'll be alright. My hands and but I'm breathing fine. You're crazy down on my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give you all to me, I give my even when I'm losing, I'm winning, 'cause they give me all of me, and you give me all of you, all you. How many times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. World is beating you down, I'm around forever removed. You're my downfall, my muse, my worst distraction for when we move. Get you thinking it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I pray. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give you all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me. You give me all of you, all you. Guys on to deep, only one knowing God. Risking it all, though it's hard, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give you all to me, I give my all to you. You're my end, I'm my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all
izay no nentin'izy miravavy namarana n'ity lalao lavoatao ity tao anatin'ity famaranana ity ny avo Samuela ary dia nanome azy ray manontolo tokoa izy arak'izay iry zay alovimi mbola misy olazaina kely ve ny mpitsara sa efa voalaza avokoa ary dia omentsika lalana fanotelony sy farany ny mpitsara andeha hamaritra hoe iza amin'ny Samuela sy ny avo no lavoador amin'ity taona ity raha nareo dia izy misaotra ny Samuela sy ny avo dia izay tehaka mafy be avy amin'ny mpijery izay no hoentintsika mandray an'ity fotoana izay andrasantsika rehetra tokoa ity dia ny fanononana ny vadin'ity lalao lavoador saison 2 ity moa zany mazava ho azy dia hitantsika eto aloha zany mialohan'izany rehetra zany ny loka maro be izay omenany ankizy mbola misy tafitra teto amin'ny saina dia efa tsy nampiakarina intsony fa ho hitanareo rehefa avy eo hoe inona avokoa moa zany izay loka izay fa izy folo menadamy mazava ho azy dia mahazo loka avokoa ny fahatelo nasandratra ny fahatelo moa zany dia efa fantatritsika teo ihany fa inasandratra ary koatra ny loka rehetra teo nitovizany miaina sy nasandratra ny loka avy amin'ny orange dia miavaka ihany koa satria dia smartphone R6 no azon'izy ireo ary ho an'ny nasandratra zany avy amin'ny Gazcom Nortower dia mahazo PSP miampy 10 jeux offerts avy amin'ny machine izy dia mahazo an'ilay casque Arso NGS Gumdrop mahazo enceinte portable JBL Flip 3 ary ilay powerbank Star Wars Chewbacca ihany koa ary ny mampiavaka azy ihany koa dia efa io hitanareo ngeza be alohan'ny nasandratra io ny fanampiny avy amin'ny LG dia four électrique 35 litres mendrika tehaka mafy be ho an'izy valo mianadahy izay inoko fa mahafaly anareo ary dia hitaingina bisikileta daholo ihany koa nareo moa dia androany tsy fantatry loha raha zaka ny bisikileta ny four sy ny rice cooker fa dia hometsika tehaka izy ireo ary hometsika lalana ihany koa hivadika ao amatiky ny kolisa homena lalana hivoaka izy valo mianadahy rehefa avy eo alaina ny loka fa za matahotra La Voix d'Or. Iny ary fa dia rehefa voabatany ankizy ny loka dia tonga eto amin'ny fotoana tena andrasantsika rehetra ary na dia zaza aza dia tena miandry ary dia ho atsotsika izy miravavy izay finalista raha tsika tehaka mafy be Samuela sy ny avo no mandrosondroso eto aloha ianareo miravavy ary ao anatin'izay dia ho atsotsika ny anolotra ny fanomezana ary arahantsika tehaka mafy be ny akarany aty ambony sehatra dia madame Mialy Rajoela nolotra ny fanomezana ho azy miravavy dia indreto ary isika indreto izay dia hitotsika avy hatrany ato aminareo mpitsara tsika rehetra samy nahita fa enjakenjana le izy tsaty zany iza zao maresy amintsika iza zao ary ho anay manokana zay telo menada ny tsara hatramy voalohany ary raha nanaraka tsara sika androany dia nisy etapy anankitelo natao androany dia ho anay manokana zany misy dikany daholo reny etapy rehetra reny raha teo amin'le ny hira tsirairay izy roa zay telo zay ny tsara dia mitovy tanteraka ny hevitray raha hatreo zany ho anay ny avo marisy
raha tseo raha tseo amin'le demi-finale teo zany raha tseo amin'le izy roa ny aran'ira tsirairay fa izao rehefa tonga teo amin'le farany indrindra ny aranahitatsika teo ny aranahita daholo ve ny aranahita tsaratsika ka ho anay le izy a nefa ny any ny mpandresy ray ihany ny mpandresy nefa ny izy roa vavy a raha hitantsika teo dia tena samy nanao zay ho afany ary tena mendrika ny zavatra nataony zareo ka noho izany a ny décision raisina ny mpandresy ny La Voix d'Or 2017 dia izy miravavy sarotra be ho anay ny nanapaka hoe izy amin'ny maharesy amin'izy roa ka izao ny zavatra misy omena zany lay loka fa omena anankiray ohatran'iny koa ndray zava-misy zany dia zao izy mirahavavy dia samy mandeha any amin'ny Disneyland Paris dia efa atolotra efa azony aleo ray ary mitazona micro d'or dia ny anankiray mety tsara zao dia mandroso angamba ny madame Alratsela miaraka makasary amin'izy mirahavavy dia ao anatin'izay fifaliana be izay surprise ihany koa natolotry ny mpitsara dia zany hoe dikan'izany dia zao satria ex-aequo izy roa miara-mandeha any amin'ny Disneyland Paris izy roa lay fahatelo zany a inasandratra no mandeha any amin'ny Azura mandray ny lokan'le faharoa nasandratra afaka miakatra ve nasandratra eo ampiandrasana ny nasandratra hiakatra ihany koa fifaliana angeny ny nasandratra dia iny amin'ny madame Josiane ny loka ho an'ny nasandratra ary ity tazomy sitraka kosa dia apetrakatsika eto amin'izy mirahavavy ato satria dia mbola loka ho an'izy mirahavavy ny bon d'achat 500 000 ariary avy amin'ny star izay mpanohana ihany koa ny fandaharatsika chèque cadeau moa zany dia rahatsika ara ny loka izay omelan'izy mirahavavy tsy tapitratra eo. La Voix d'Or, la Voix d'Or, la Voix d'Or. Voici les lots du vainqueur de la Voix d'Or 2017. Un bon d'achat de 100 000 ariars à CMH. Un bon d'achat de 100 000 ariars à Vogue. De la part de Fusion, un portefeuille, une guitare cadre photo, un nounours, une boule de neige, un plaid, une montre, un sac à dos, un coussin smiley, un mug personnalisé La Voix d'Or. De la part d'Orange, un smartphone Samsung S7 Edge avec une SIM postpaid, un casque VR2. De la part de Gascom Nook Tower, un pack console Xbox 360 avec manette et 5 jeux offerts au choix. De la part de Massine, un laptop Dell Latitude E5510. De la part de Sergio, un collier et un pendentif. De la part du centre commercial Saint-Touch, une gourde Wise. De la part d'Ocalou, une journée détente avec repas, atelier personnalisation t-shirt, ticket d'accès dans les parcs d'Ocalou. De la part d'Express Travel Services, un bon de restauration. De la part du restaurant La Vue Royale, un bon de restauration de 50 000 ariars. De la part de Socolé, un panier garni Socolé. De la part de Viva, un panier garni de friandises. De la part d'Ethiopian Airlines, 2 billets Tana Paris Tana. Et enfin le gros lot du vainqueur, un séjour d'une semaine Disneyland Paris. Ometsika micro kely angamba izy mirahavavy amarana antsika azy manahoana ny fihetsepo le micro le miteny aloha fa tsy le micro le tsy miteny manko efa iny an-tanany iny ny micro volamena faly be mihitsy ny ahy eo any Disneyland
misaotra anareo izay nitohana nahaka hatramin'ny farany a dia faly be mihitsiny a fa tonga any amin'ny Disney Lodge. Iny ary dia izay ihany koa no fandarantsika ny La Voix d'Or tamin'ity taona ity. Arahantsika mozika mahafinaritra be anaovana velomantsika rehetra sy hanomezana fotoananareo amin'ny heritaona toy izao indray dia mirary fetiny Noely sambatra ho antsika rehetra. Velomantompo! La Voix d'Or.